Miara-misaotra an'Andriamanitra sika riavana tonga soa amin'izao volana septambra izao ary entanina indray araka ny lohahevitry ny perikopy FJK manao hoe velo ny finoana ny mpino. Ny Romanina toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo arak'izay efa nitariana antsika tamin'ny vaky-teny no iarahantsika mandritra izao fotoana izao ary engane ny fanahy masin'Andriamanitra ampiorina finoana velona ao anatintsika mba hahafahantsika mivelona amin'izany finoana vokatry ny tenin'Andriamanitra izany. Bokin'ny Romanina manamarika ny fampianaran'ny soratra masina ny amin'ny hoe ny olona mino no amarinina. Fanamarinana ny olona amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny asa. Paoly izay nanoratra ny epistily dia manazava fa tsy ny asa na ny fiazakazana ho amin'ny fahamendrehana amin'ny fitondran-tena samihafa no miantoka ny fahamarinan'ny olombelona na mitondra famonjena ho azy fa ny finoana ny Kristy ireriany. Izany no ambarany tao amin'ny bokin'ny Romanina ary eto amin'ny toko fahaefatra dia hitantsika fa mametraka olona anankiray ohatra ny amin'izany i Paoly apôstôly. Abrahama no resahany. Abrahama izay ambarany soratra masina ary tsy hivineto fa tsy namarinina tamin'ny asa fa no amarinina tamin'ny finoana. Ny mpino dia velo ny finoana. Velo ny finoana ny mpino. Eo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo dia azontsika anatsoahana lohahevitra hoe mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Ary eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito dia azontsika iresahana ny hoe mpino velo ny finoana dia miaina am-pifaliana fa voamarina. Mpino velo ny finoana miaina am-pifaliana fa voamarina. Mpino velo ny finoana voamarina ilay inony. Andriamanitra ilay inony eto. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Araka ny fampianaran'ny soratra masina hitantsika misongadina ato amin'izay nambaran'ny Paoly ato amin'ny Romanina voalaza teo, ny olona dia marinina amin'ny finoana fa tsy amin'ny asa ary Andriamanitra no manamarina azy. Hoy ny soratra masina andininy fahatelo indrindra ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany. Midika teny hafa dia hoe ka voamarina izy. Abrahama nino an'Andriamanitra nisaina ho fahamarinana izany. Na koa Abrahama nino an'Andriamanitra ka voamarina izy. No hoe fahamarinana eto amin'ny soratra masina dia midika hoe toerana ara-dalàna sy mitsingilaila intsony, tena tsara toerana, tsy mitsingilaila, marina ary tsy hoe petrapetraka fotsiny teo ilay voamarina fa napetraka Andriamanitra eo amin'izany toerana marina izany izy. Toerana marina. Voamarina izy toy ny hoe ny batain'Andriamanitra teny amin'ny toerana mikotontaona dia napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana marina. Nisaina ho fahamarinany ny finoany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'izao fotoana izao ary namakivaky ny fotoana rehetra dia mbola maro ny olona mieritreritra hoe ny fanaovako asa tsara, fanompoana be dia be, ny fiezahako handeha amin'ny fitondran-tena mahitsy no hiantoka ny famonjena. Tsy ho vita izany. Raha manisa fotsiny ianao ny fitaomanao amin'ny didy folo
dia mety efa mahita hoe tsy tanterako hoe volana aogositra zao dia nisy alahady vitsivitsy na tongavako niditra am-piangonana taiza na taiza tsy vita teo amin'ny fanompoana miazakazaka fa nisy tsy efa araka amin'ny tokony ho izy ihany dia izany tokoa ry havana raha ny asa vitantsika no ianteherana raha ny fihezahantsika ho marina araka ny didy sy ny lalàna no ilofosana dia foana daholo izany ny any antoka ny fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia izy ihany ary ny finoana any Kristy no mahatanteraka ny fanamarinana antsika ao amin'Andriamanitra. Pino velon'ny finoana dia pino voamarin'ilay inony. Antsoina ary sika hiala amin'izany fahaditsokevitra hoe efa nanao asa tsara be dia be inona ny tsy efa notodi-saiko raha fanompoana afaka mifaninana amin'izay mihevitra ho voalohany amin'izany aho esory izany fiheveran-tena ho zavatra izany nde hiantoraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny finoana velona hiverina amin'ny finoana an'i Kristy dia azo antoka fa voamarina ianao izany hoe minofa voaombo i Jesosy mba ho voamarina ianao minofa voaombo tamin'ny azo fijaliana i Jesosy ka voamarina ianao. Ny pino velon'ny finoana dia miainam-pifaliana satria voamarina. Miainam-pifaliana satria voamarina. Ny andininy fahaenina sy fahafito. Azo tohizana eo amin'ny andininy fahavalo moa fa anjanontsika eo amin'ny andininy fahafito. Andininy fahaenina sy fahafito dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia araka izany koa no ilazan'i Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Pino velon'ny finoana dia miainam-pifaliana fa voamarina. Fahasoavana omena maimaim-poana ny famelan-keloka sy ny fanaronana ny fahotana ary avy amin'Andriamanitra izany. Tsy nisy zavatra nataonao, tsy nisy ezaka izay nikelezanao. Aina fa tena avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana tsy tokony ho antsika akory saingy nomen'Andriamanitra. Tsy tokony ho avela heloka akory asianao fa navelany. Tsy tokony ho saronany tsy ho hita eo anatrehan'ny tsony ny fahotako sy ny fahotanao fa ny saronany izany. Sambatra izay voavela heloka ary voasarona ny fahotany. Voavela heloka, inona moa izany? Ny hoe voavela heloka ary havana dia nesorina mihitsy ilay heloka na le fany na raha lefa fanitsy kokoa amin'ny resaka fitsarana dia tena hoe afaka ny sazy vesatra tokony azo anao ary andraisanao sazy afaka izany. Zay ilay hoe voavela heloka. Esorin'Andriamanitra amin'ny olona ny sazy tokony ho azy. Esorin'Andriamanitra amin'ny mpanota ny vesatry ny fahadisoana izay vitany. Voasarona ny fahotana. Ity indray, izany moa dia lazaintsika mazana tonontsika ao anatin'ny liturjiantsika. Ny hoe voasarona fahotana indray dia fanambarana mifandraiky amin'ny fomba ny fanompoam-pivavahana Jiosy izany hoe ny liturjia eo amin'ny fanatanterana ny fangatahana famelana. Ahoana moa izany? Rehefa tonga ny fanompoam-pivavahana dia entiny mpanota ny biby ataony fanatitra vonoina eo amin'ny alitary iny ametrahan-tanana aloha ilazana hoe ny findrany amin'ny biby ny fahotan'ny mpanota vonoina eo amin'ny alitara ary rehefa maty ilay biby natao fanatitra dia rakofana ny ranon'ny biby ilay fanatitra no vonoina. Izay ilay hoe saronana ny fahotana.
ka raha ampitana ty amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina tarafinao amin'i Jesosy Kristy ilay fanatitra naterana mandeha monja dia nosaronana tao amin'i Jesosy Kristy ilay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotako sy ny fahotanao nosaronana ka tsy hita intsony vitatreo ny fahotako sy ny fahotanao tsy hita intsony tahaka ny hoe nofonosy ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany ry havana ny fifalian'ny mpino voavela eloka. Voasarona ny fahotana, voavela ny eloka. Ny eloka dia fandikan-dalàna fotsiny izao ny nandikana ny lalàna ao amin'ny didi folo ohatra nangalatra ny jangajanga dia inona koa nanao vavolombelona mandainga ny tsiriritra tsy natsiaro ny andro sabata namasinana ny tompo tena fandikan-dalàna heloka heloka be vava hoy ny sehatra fitsarana ny fahotana kosa izany tsy resahana any amin'ny fitsarana ianao dia voapanga fa nanoty ianao zany tsia fa tena resaka ara-panahy milaza indrindra ilay fandikan-dalàna na tonga fisarahana tamin'Andriamanitra fisarahan'ny mpanota fisarahan'ny meloka tamin'Andriamanitra fahotana zany dia tena voambolana ara-panahy aty anivon'ny fiangonana resahan'ny baiboly fa ny eloka dia azo resahana eny amin'ny fiarahamonina fandikan-dalàna tsotra izao ary raha ny lalàna resahana ao amin'ny baiboly dia ao ireo fitsipika efa fantatsika sitrapon'Andriamanitra izay tononona ombieny. Ny fifalitsika verina amin'ny finoana dia ny atsapatsika fa voavela ny elontsika, voasarona ny fahotantsika. Tonga mivavaka eto mandrakariva ianao. Na liturgie fahafiry, na liturgie fahafiry. Indraindray dia mbola mierikerika ihany raha nivoaka ny tranon'Andriamanitra. Voavela moa ve ny eloko teo? Indraindray dia tsy mahatoky mihitsy ilay famelan-keloka ka miondrika sy mifararemotra miatrika ny fiainana andavanandro. Mieritreritra mantsy hoe tena lehibe loatra ny fivadisoana vitako. Manaotry ny Davida teo anatrehan'ny Batseba namona no ry namitaka. Mbola lehibe noho izany. Tsy voavela angamba. Tsy matoky ny famelan-keloka ary dia tsy manana fahasambarana tsy velona amin'ny fifaliana. Ny vaovao mahafaly eto izay ambaran'ny Paoly apôstôly ary ampatsahivony araka ny tenin'ny mpanao salamo nataon'i Davida dia ny hoe voavela ny eloka voasarona ny fahotana. Afaka ny sazy ary vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Sika ry havana hivelona amin'ny finoana. Izany no ifamitaonantsika, ifanentanantsika amin'ity volana septambra ity. Tsy ho amin'ny fahatsapana fanamelohana ny ainanao isan'andro ka tonga hiondrika salahelo tsy hanana fanantenana ianao. Fa ho amin'ny fahatsapana fahasambarany vokatry ny famelan-keloka sy ny fanaronan'ny tompo ny fahotanao kosa. Raha velo ny finoana isika mpino, hivelomantsika isan'andro isan'andro izany fifalian'ny voavela eloka izany. Raha fitinina ny afatry ny Romanina 4:1-2 ny mpino velo ny finoana dia voamarina. Ny mpino velo ny finoana dia faly sambatra voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Izany no tanteraka amintsika dia noho ny amin'ny Kristy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ao aminy sika no velona amin'ny finoana, ao aminy sika no sambatra noho ny famelan-keloka sy ny fanaronana ny fahotana. Engana isika rehetra hifikira amin'ny Jesosy voaombo ary ahafantatra marina fa voamarina, voavela eloka ary voasarona fahotana. Amen.